Faly mirabanao ndray hitombo amin'ny fahalalana ny tompo isika ato amin'izao fandarana hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompo. Faly satria vitantsika hatreto mazava loatra moa fa tsy de hoe izy rehetra akory fa efa noraisintsika ny momba an' Jesosy tompo any amin'ny testamenta taloha mikasika ny zay ambarany lalàny misesy ny am' Jesosy tompo. Tao anatin'ny herinandro maromaro ndray sika dia nandinika ny amin'ny ambarany salamo ny am' Jesosy tompo. Manomboka anio sika amin'ny hoavy rehetra indray dia handinika sy hamakafaka ny anaran' Jesosy. Ny anaran' Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao. Ny anarany no jerentsika. Ka betsaka ny anarana iantsonan' Jesosy tompo ary misy dikany daholo reny anarany reny. Tiako ny hamaky amintsika aloha salamy 5:10 hoe ary hatoky anao zay mahalala ny anaranao fa tsy foinao zay mitady anao Jehova o. Ary zao koa nolazain'ny salamy 1:20 satria izaho no raiketan'ny fitiavany de hamonjy azy aho hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Ao amin'ny soratra masiny zany ry havana de hita fa tombontsoa lehibe zany hoe mahalala ny anaran' Jehova izany. Misy dikany manko ny anarana saingy aty aorina eo amin'ny fiainana andavanandro rehefa tia hamaly faty le olona de ataoko mahalala ny anarako iny nanjary entina hamaly faty ndray ny anarana aty aorina. Misy dikany manko ny anarana ary mazava loatra fa raha jerentsika ny anarana tahaka ny hoe ny anarana lava indrindra eto Madagasikara ono de ny hoe andriany tsy mitovy amin'ny andrian-dehibe. Misy dikany daholo zany anarana zany entina ilazana lay andriana lehibe tsy nanana toazy tsy nisy faharoany na dy ny andriana lehibe aza tsy mitovy aminy. Ary noho izany a dia tsara raha andinika ny anaran' Jesosy isika dia mety ny mamakafaka hoe nahoana moa no nitondro zany anarany zany izy. Na inona izy ny tsy natao hoe asa tsy natao hoe Davida ihany satria taranaky Davida moa. Naninona izy ny tsy natao hoe Solomona fa zany ny mpanjaka lehibe. Ary naninona izy ny tsy natao hoe Josefa tahaka ny rainy araky ny fiveveran'ny nanoratana azy hoe janaky Josefa. Fa nahoana no nomena anarana hafa izy. Ary noho izany satria misy dikany reny rehetreny dia tsara andeha hivavaka aloha sika hangataka amin'ny tompo sika mba ho tantanan'ny tompo zao fiarahantsika mandinika izao satria zava-dehibe tamin'Andriamanitra nanomeny anarana ny zanany ary dia tsara ny amantarantsika ireny anarany samihafa ireny sy zay tokony ho fiatraikany fahalalantsika ny anarany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Miara-mivavaka ary sika hangataka ny fitarian'ny fanahy masina ho amin'izao fiarahantsika mandinika ny soratra masina izao. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino de misaotra anao zahay mideranao mankalaza anao raha 2 taona lasa izay no nidina teto an-tany ianao Jesosy tomponay eo. Ary raha nidina teto an-tany ianao dia nitondra anarana tahaka ny olombelona ary zany anaranao zany de misy dikany avokoa misy heviny avokoa ary ny fahafantaranay ny hevitra zany anaranao zany de afaka ampitombo indray ny finoanay ny fitiavanay ny fankatoavanay koa ny teninao. Ko mangataka aminao zahay raha andinika izany teninao zany mba ho takatray izay tianao ambara tompo ao ary hitondra fahazavan-tsainao anay zany hoentinay manompo anao amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
ny anaran' jesosy zay odinintsika anio ry havana dia ny anarana hoe jesosy. Izay no jerentsika raisitsika amin'ny soratra masina ny handiniantsika azy mba tsy ho zay heverintsika na izay eritreretitsika fotsiny fa izay ambara ny soratra masina ny antony nanomezan'zany anaran'zany, ny dikan'zany anaran'zany, ny herin'zany anaran'zany, ny fitoeran'zany anaran'zany eo am'izao tontolo zao mandrak'androany, samy hojerentsika daholo zany. Kanefa omeko antsika aloha ny tantaran'io anaran'io eto amin'ny firenena, teto amin'ny firenena satria misy ady hevitra be ihany ary indrisy miteraka fisarahana aza ny fanononana ny anaran' Jesoa na Jesosy na Zezo na Ezo. Tsara aloha ny manamarika fa amin'ny dikateny protestanta de Jesosy no nanonana azy hatramin'izay, ary ao amin'ny baiboly protestanta mandrak'androany de mbola Jesosy ihany no voasoratra ao. Ny antony fantatsika rehetra fa ny misionera zay nampianatra antsika hanoratra ny teny malagasy de misionera miteny anglisy, ary fantatsika koa fa ny baiboly no isan'ny boky voalohany voasoratra tamin'ny teny malagasy, ary noho izany de tsy mahagaga raha ny dikateny anglisy, fomba fanononan'ny anglisy ny hoe Jesus no nadika hoe Jesosy na Jesosy voasoratra ao amin'ny baiboly protestanta mandrak'androany. Teo aloha nefa raha mbola tsy nitonga ny FFKM dia nanana zay fomba nanononany azy koa ny katolika, satria ny azy kosa ny dikateny dia dikateny mazava loatra fa ny frantsay no nandika ny baiboly katolika ho amin'ny teny malagasy, ary noho izany dia ny dikateny frantsay hoe Jésus no nanaovanany hoe Zezo, ary zay ny nampiavaka fomba nentina nijery ny nampiavahana ny katolika sy ny protestanta. Rehefa nitra kosandray ny anglikanina, ny azy ndray dia ny Yezu, teny grika ny azy no nalainy na fomba nanavahana ny fomba hoe ny fitenenana hoe Yezu de manambara hoe anglikanina ianao, ary ny azy de ny teny grika no nalainy ny hoe Yezu amin'ny teny grika. Rehefa nitsangana ny FFKM dia ny fanaraka reo fiangonana telo lehibe ireo fa fanonana anankiray no raisina, dia ny teny hebreo kosa de ny hoe Yesoa, ary de zany no nahatonga ny fanonana hoe Jesoa mandrak'androany ao amin'ny eo anivony FFKM, ko satria ny dikateny ombonana diem dia ny fiombona firaisam-ponona no raisina, de zany no ahitanao ny teny hoe Jesoa any amin'ny diem, ary zany no mahatonga reo anarana samihafa anononantsika ny tompo. Fa ny zava-dehibe de zao iray ihany reo. Misy ihany ny olona tena sarotiny mafy dia mafy, kanefa moa tsy maintsy mifandefitra ihany tsika amin'ny fanonana ny anaran'i Jesosy tompo, satria fantatsika fa tompo iray ihany no tompoina, ary raha miteny anao hoe Jesosy na miteny anao hoe Zezo na miteny anao hoe Jesoa na miteny anao hoe Yezo, de ny zavatra fantatrao am'zany dia ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, teraka tany am-pihinanam-bilona, maty tany ambony hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty ary mbola iverina indray. Koa aoka tsy de iedinany am'zany fa am'izay fiangonana misy anao, rehefa zay ny mahazatra ny olona, izay ny eken'ny olona, de atao re zany, atao zany, fa aza izany no atao ampisaraka satria manjary malahelo lay nilaza hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. De hoy izy hoe de ny anarako ve ny mampiady anareo, samy reko daholo eny nareo na miantso aho hoe Jesoa ianareo, na miantso aho hoe Jesosy ianareo, na miantso aho hoe Zezo ianareo, na miantso any hoe Yezo ianareo, fantatro daholo ene zany anarana zany, efa anarana nanonona nahatra am'izay teto Madagasikara daholo ene zany, enganery havana, ka tsy ataotsika mampisaraka atsika izany anarana izany,
fa vao mainka anarana hampiray antsika. Anio ary sika hitomba amin'ny fahalalana azy ary dia handinika izany anarany izany indrindra no ataotsika izao. Ahitantsika azy voalohany dia ao amin'ny filazantsara Matio toko voalohany andinin'ny fahiraika amby roapolo, ary ho hitantsika koa ao amin'ny filazantsarany Lioka toko voalohany andininy ihany koa fa iraika amby roapolo. Ka no jerentsika aloha de ny ao amin'ny filazantsarany Lioka. Zao ny voalaza ao amin'izany filazantsarany Lioka zany. Lioka toko voalohany andininy fahiraika amby telopolo. Manomboka am'diny fahatelopolo sy fahiraika amby telopolo ny vakitsika. Ary ilay anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy, na Jesoa, na Zezo, na Yezo, ny anarany ataonao hoe Jesosy. Zany no hitantsika ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahiraika amby telopolo. Ao amin'ny Matio toko voalohany koa manomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo no vakitsika ka hatramin'ny andininy fahiraika amby roapolo. Ary nahaterahan Jesosy Kristy de toy izao: rehefa nanaiky Maria reny Jesosy fofombadiny Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny zay lehilahy marina sady tsy tanala baraka azy, de nikasa ametraka azy mangingina. Fa raha mbola ny saina izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho ankibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ny dikany hoe Jesosy ary, na Zezo, na Yezo, na Jesoa, dia Jehova no mpamonjy. Ary zavatra anankiray zay tsara ho tadidintsika, raha teraka tokoa ny tompo tany Betlehema fa izay, dia nisehon'ny anjely ny mpiandrondry tany Andohasahany Betlehema. Ary zao no nambaran'ny anjely hoe: aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, de fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ao anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy tompo. Ilay Jesosy Kristy no torotoroina tamin'ny fanahy masina tao ankibon'ny Maria, na tonga ny Josefa saika ametraka azy mangingina, satria to tahaky ny be voka tsy manambady ilay fofombadiny, to anala baraka azy. Ary raha teo amin'ny jiosy moa zany de azony natao tsara mihitsy nanala baraka azy hoe io zazavavy io be voka tsy manambady io, manala baraka io, saika ametraka azy mangingina izy. Anao fanamariana kely am'izao fotoana zao, to tsy de manahirana loatra tsony amin'ny olona zany hoe be voka tsy manambady zany, to tsy de manahirana loatra tsony amin'ny olona zany, nefa tsy zany ny programan'Andriamanitra. Ary na tonga ny Josefa saika ametraka ny Maria mangingina zany, satria fahambaraka eo amin'ny tany mamonina, profony tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, fiainana tamin'ny fahavetavetana no nahatonga zany. Raha ohatra ka misy olona be voka tsy manambady, ary zany no nahatonga ny Josefa saika ametraka mangingina ny Maria. Saingy zao ny tenenan'ny anjely izy: aza matahotra ny hampakatra ny Maria vadinao. Ny antony, lay zaza ho ankibony io dia zaza avy amin'ny fanahy masina io, ny fanahy masina no tonga aminao, hoy ny voalazan'ny anjely tamin'ny Maria. Ary isy ny herin'ny avo indrindra analoka anao, ka ny masina zay teraka ao de atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ny anarany ataonao hoe Jesosy ho izy, de ny mena ny dikany hoe amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Fa inona moa tsy maintsy amonjena ny olona ho afaka amin'ny fahotana? Inona nahoana ny tsy maintsy vonjena ho afaka amin'ny fahotana ny olona? Ny antony ry havana de ity: masin'Andriamanitra.
raha niseho tamin'isay ampaminany Jehova de izao no iran'ny anjely hoe masina 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 Jehova tompony maro henika ny voninahiny ny tany rehetra koa satria masina Andriamanitra de tsy mikasika fahotana izy ary tsy kasihy mpahotana aoko tsaronao manao anao ahoana renao hoe raha am'ilay fotoana zay anaovanao akanjo fotsy madio de madio iny misy olona avy any avy ny lalao fotaka izy de miazakazaka ikasika anao faly mahita anao manao akanjo fotsy angamba hanao ahoana reny fiarovatenanao tsy olo tony lay fotaky ny tanan'lay olona na de olona fantatra ao sy atao hoe zanakao mihitsy angamba de ikasika anao nefa mitanana malotony eny aminy tsy maintsy sasana aloha alana aloha ny loto diovina aloha vao afaka mikasika anao tahaka zany ko ry havana masina Andriamanitra ary ny mpanota de tsy afaka mihitsy miona amin'Andriamanitra tsy afaka raha tsy avela eloko izy aloha raha tsy diovina aloha ny fahotany ary izany no nahatonga ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy Jehova mamonjy Andriamanitra tonga hamonjy hanafaka antsika amin'ny fahotantsika hanadio antsika amin'ny fahotantsika ahatonga antsika olona voavela eloka eto no anamafisana ny amin'ny hoe fomba azahoana famelan-keloka tamin'Andriamanitra de tsy misy afa-tsy ny rany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa voalaza Kolosianina 2 hoe fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana Kolosianina 2 andininy 20 ary zany ry havana ny mahazava-dehibe ny anaran'i Jesosy izany ny mahazava-dehibe ny tsy maintsy any anketsika fa raha tsy misy raha nalatsaka de tsy misy famelan-keloka ary raha tsy misy famelan-keloka de tsy nisy fihavanana amin'Andriamanitra tsy misy zany eto de tarika ny saintsika aho ny amin'ny hoe fihavanana nataon'i Jesosy nentin' Jesosy fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra nentin' Jesosy tamin'ny nanoloran'ny tenany sy ny rany sy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana fa raha tsy nisy zany de tsy misy fampihavanana nao amin'Andriamanitra efa nilazaintsika tany aloha raha nandinika ny amin'ny fanatitra isika fa ny antony nanaovana fanatitra dia ny ahazoana raha fampihavanana io fanekena tranainy io anefa nefa nydininintsika fa no avaoziny io ary zany nahatonga an Jesosy ilaza hoe tikapoky ity no lay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovinareo ho fahatsiarovanahy fanekena vaovao amin'ny raha de ny rano ny zanak'Andriamanitra zany rehefa natao zany fanekena vaovao zany dia nentina nanafona ny fanekena tranainy zany tsy nilaina intsony mifanatitra hafa rehetra ry havana ny rany Jesosy zanany ihany no mitondra famelan-keloka ao antsika ary zany no maha Jesosy an Jesosy Andriamanitra tonga nofo hanolotra ny rany ho famelan-keloka ao antsika ny anarany atao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana hamonjy ny olona hanafaka azy amin'ny fahotana hanadiovana ny fahotana efa lasa rehetra ny fahotana zay vitany tamin'ny lasa rehetra de ho dioviny rany Jesosy ary Jesosy hanome azy hery hiala am'ireny fahotana mahazatra azy ireny raha misy olonao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ary moa tsy maro ve ny olona zay nandray an Jesosy nanaiky an Jesosy ho mpamonjiny de navotany ny tombo tokoa tamin'ny zavatra maro mamonjy ny olona ho afaka tsy hoe mamela eloka fotsiny lay ranony zanak'Andriamanitra fa misy hery ao am'izany ranony zanak'Andriamanitra izany hanadio anao ary hanome anao aina vaovao haninona hanafaka anao amin'ny fahotanao satria rehefa tsaronao fa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy ny rano mihitsy noho ny vidianany anao de anjary maharikoriko fahotana ianao manjary tsy tianao tsony ny fahotana hoe izany nahafaty ny mpamonjykio velonao azy aho fa tsy iainao amin'ny ota intsony satria tonga namonjy ahy izy ary zany
na tonga ny mpanahira hoe ry jesosy mpamonjy malala indreto ny mpanomponao raha misy zay makahala hijoro fa manana anao nahoana vonon-kanaraka anao vonon-kanaraka anao mampatsiaro aty raha mato iray nandeha amin'ny tomobila mpitondra ovo reny ny zanany de nivadika le camion nitondra le zanany voatsindry ny ovo tao le zanany de maty ny ovo ny zanany mandraky zao tsika miteny zao de tsy te hihinana ovy intsony le raha mato namono ny zana noho ny ovy ka tsy hihinana ovy izy rehefa fantatrao fa ny fahotanao nahatonga ny tompo jesosy ho vonomboana tamin'ny hazo fijaliana no vonoina teo amin'ny hazo fijaliana nalatsa-dra hanomelay rano ny fanekena vaovao ho famelan-keloko ao anao de anjary haharikoriko anao ny fahotana tsy ho tianao ny fahotana ary noho izany de manjary manafaka anao amin'ny fahotana izany ary zany nahatonga ny Paoly apôstôly hanizingizina tamin'ny Korintianina hoe fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana lay Jesosy voaombo tamin'ny hazo fijaliana fa ny ainy nalatsany ny rano nalatsany no famelan-keloka ao anao ary zany no nahatonga ny apôstôly Petera sy ny namana rehetra hanizingizina tao Jerosalema hoe tsy misy anarana hafa nomena ny olona azy ao tsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Asan'ny apôstôly toko 4:12. De zao ary no izy raha mitady sy famonjena hanafaka anao amin'ny fahotana ianao, aza ny filôzofia, aza ny morala, aza ny herin'ny tsaina, aza ny herin'ny tena fotsiny ihany no antenainao. Fa raha izany no izy fantatra ny hoe aza mangalatra any, aza mijangajangany, fantatra ny zany. Fa iza no milaza fa afaka am'zany fahotana zany izy, zay rehetra nanaiky an' Jesosy Kristy tompo, zay rehetra nandray an'i Kristy, na tsy ary vavela eloka ka nanolotra ny fiainana an'i Kristy, de manana hery vaovao satria lay Jesosy Kristy zay nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ny solo elika azo teo ambony hazo fijaliana, de manome azy hery. Aizany miady amin'ny fahotana, aizany manohitra ny fahotana, aizany miteny hoe tsy zaho intsony zany, efa voaombo niaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ka tsy zaho intsony no ivelona amin'ny ota, efa voaombo tamin'ny hazo fijaliana ny fahotako, tsy manan-kery amiko intsony ny ota, satria lay Jesosy Andriamanitra mpamonjy no efa niraisiko, lay Jesosy Andriamanitra nanolotra ny rano io famelan-keloka ho ahy no efa nanafaka tamin'ny fahotako. Ary izany nahatonga ny hoe Jesosy no anjara soa zay mahafa-po tokoa, soa tsy manam-paharoa, Jesosy ampy zay, fantatsika rehetra izany tononkely zany. Maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao, miverimberina matetika eto zany. Reharehako ny hazo fijalianao Jesosy. Ry havana, raha famonjena ary ny tadiavinao, ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Izy ihany no afaka manafaka anao. Na inona fiazahanao tsy ahavonjy tena ianao, raha nahavonjy tena ianao, de tsy nisy ny anarana hoe Jesosy Andriamanitra mpamonjy. Fa satria tsy mahavonjy tena ianao nefa tianao Andriamanitra, de nisy teto tany izany atao hoe Jesosy izany. Ary mandrak'androany mbola toriana eran-tany ny anarany, fa zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ka tsy manan-kery aminy intsony. Ny herin'ny ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy ambanin'ny lalàna ianareo, fa ambanin'ny fahasoavana. Ninganery havana, ka ianao zay nandray zao teny zao, de anaiky an' Jesosy tompo, ankalaza azy amin'ny fiainanao ianao, fa izy no lay Jesosy no anarany, satria tonga hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy. Olom-bovonjy tokoa any ianao, satria tsy hitady famonjena na aiza intsony ianao, fa ao amin'ilay maty isolovoina anao teo ambony hazo fijaliana, nefa nitsangana tamin'ny maty hiara-miaina am'izay manaiky azy, ka nilaza hoe indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao, ho aminao anie ny fiadanany. Ivavaka isika, misaotranao zay tompo noho ny famondramponao,
fa hay ny anaranao anarana mahagaga, anarana mitondra famonjena, anarana mitondra famelan-kelo ka anarana feno hery fa amin'ny anaranao de mivoakana de nydeminy aza. Jesosy io misaotra e, mangataka aminao zahay, aza vela anadino ny anaranao zahay, fa tavomay miara-dalana aminao ho tsaronay fa lay Jesosynay de mpamonjy Andriamanitra tonga hamonjy anay ho afaka amin'ny fahotanay, ka tsy ho andevon'ny ota intsony zahay, ry Tompo fa hanompo ny fahamarinana kosa amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.